Resaka tsenam-boky aloha mbola sarotsarotra foana zany satria mbola vitsy foana ny fanjifa. Miamy kelanja kely amin'ny fahitana azy. Eo aloha voalohany ny teknôlôjia ohatra hoe Facebook, ny internet. Faharoa manarakaraka an'izay mampikelanja kely anazy koa liana le olona fa efa mividy satria matière première zany miakatra ny encre, papier, miakatra koa le vidina boky mazava ho azy. Mety misy fiantraikany ihany fa ny tiavana an'le tanora liana amin'le teknôlôjia hitany amin'ny internet daholo izay zavatra tadiavina dia rehefa ilainy ara-boky ireo dia manantona anay ihany izy manao commande an'le boky. Nanomboka tamin'ny fankalazana an'le andro iraisam-pirenena ho an'ny boky sy ny zokom-panorona tamin'ny 13 aprily iny zany ny ministera dia laza fomba ofisialy hoe hanao lahara-pahamehana ny resaka famakiana boky sy fampirisiana ny olona mamaky boky dia nanomboka misy tafatafany araka tamin'ny zareo koa zany mikasika ny sehatry ny boky jerena hoe inona ny azo ministera nampiana anay ahoana ny fomba ambona famokarana boky dia antenaina fa itoy izay zanak'izay.